Fandravana tsena teny Analakely itombo indray ny very asa atao anatin'ny krizy. Krizy ateraky ny coronavirus, ny trotra ny vahoaka ny Tomasina tsy mankasitraka ny fihibohony. Fisokafan'ny fiotazan'ny lavanila 24 lasa ny mpangalatra mialohan'ny fotoana ny vokatry ny tantsaha. Miraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga sondray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'ny ity takariva ity. Manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao indray hatramin'ny farany. Ety ampiandohana dia ampahafantarina ihany koa ianao mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny MBS tsy tapaka fa isy ny fandarana manokana izay irana amin'ny filomarika Ravalomanana aorianan'izao fotoana irahantsika eto izao. Tahaka ny mahazatra moa dia ny tatitra makasika ny fivoarana toe-draharaha amin'ity resaka coronavirus eto Madagasikara ity no antsika manomboka ny vaovao. Tamin'ny androany dia 420 ireo tranga vaovao ho an'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto amintsika mitotaly ho 450 sy 900 ireo olona voan'ity aretina ity hatramin'izay nidirany teto amin'ny firenetsika. Telo kosa no isan'ireo olona sitrana izany hoe tafiakatra 450 am'zato ireo olona efa nahitana fahasitranana hatramin'izay raha 500 ireo mbola olona manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana. 10 ireo olona tena marary mafy izany hoe mbola manino fitsaboana ihany koa eny amin'ny tobim-pahasalamana ary raha ny taty-baovao ofisialy dia roa no namonyainy. Tsika manao izany vaovao izany araka ny lohatenim-baovao izay narahantsika teo dia korotana savorivory no nitranga teny Analakely teny tandroany maraina makasika ny fifandonana teo amin'ireo mpivarotra sy ireo mpiandraikitra eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra tao anatina fandravana trena no antony izany savorivory teny antoerana izany. Nanaraka ny vaovao Ravrazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Noravana avy hatrany ny tranombarotra tsy nisy intsony izany fiantrany eo amin'ny mahaolona izany tsy nanampidiny ireo tompona tsena nanangana trano vy sy trano kely ivarotana nanaiky tsy fidiny izay tia ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra nandoha fantoerana nanome ofantsena isan'andro ary manana fahazondalana mazava afaka nanangana tsena nefa ireo mpivarotra rava-fananana. Justa sakafo hoanay no azona eto nefany dia mbola hoe tsy mety mba nangataka fionana zany zay hoe na tamin'ny tompona ndraikitra tao amin'ny commune nanomboka tamin'ny amin'ny 7 maraina zay tao amin'ny commune amin'ny 7 hariva na rirarirany teo fa ohatra hoe endraso mera fa iresaka aminareo mera tsy mipotra tsy fainay aloha efa nanao lalapozy izy na aiza fa tsy mipotra teo fa dia ny andro teo foana zay mandra-pahaly ny andro zay manakarama piasa zao zay dia le piasanareo nefany Ambatondrazaka no mipetraka efatra ny karamainay any Ambatondrazaka daholo ireo no mipetraka dia lalana nefa tapaka ataonay aiza ireo mpiasa ireo dia zay mba sainga hoe angavinay fa le fanjakana zany dia tsy tia fantatra mihitsy le problème le vahoaka madinika zay zany fantatra aloha dia hoe tsy tia fantatra anay izy nefa olona mba ohatranay ihany izy hoe mahalala mihinana amma hoe samy malagasy zany tokony mba misy zany fampilazana hoe ilazana ianareo zay tompontsena amin'ny faritra ohatra zao mba analantsena ao anaty fiatrandro ohatr'izao fa tsy avy hatrany dia tonga dia fandravana ny hitanay ankehitriny ataoko hoe maika be takininona moa le fanatsarana ny tanàna ka malagasy tokony mba jerena ihany le mahaolona misy herim-pon'olona izy tsy sanatria tonga dia nanangana andreny fa mba misy zany fahazahon-dalana azony koa matoy izy nanangana andrenitseny ireny mba misy ihany le hoe etrana lona ohatran'izany hoe kitansany iny isam-bolana. Zay zany nanana tsena teto izahay matoa mipetraka teo nahazo alalana ary nandoa vola 25 millions mbola nanaovana ireny trano vy ireny 10 millions FMG nasainy takin'ny commune vola zay etra nalohanay zany zao androany maraina zay tonga eo lazaina fa aravany io fa tsy tia mibe ny tanàna fa dia fa izy moa mibe ny tanàna dia zay tiany atao maly zay mbola niraisiny tao lazainy fa ataovy ny taratasy aloavy daholo zay vola tsy voaloha androany maraina zay gaga be hoe ndravana le izy fa maninona mifamitapitaka ohatran'izany maninona le olona raha hitadiavana solution aloha tsy vaovao amin'ny rehetra intsony fa tapakandro ihany no mahazo mivarotra ny olona amin'izao ame anara-pahasalamana izao mikatona avokoa ny tsena amin'ny iray ora
miasaotra nefa ny fiainana indrindra ho an'ireo sahirana mitady vola amidy sakafo isan'andro. Toa lasa fanararaotana ny fisiany covid-19 lazaina fa ireny no mahatonga ny aretina mirongatra saingy ny fandimina katona avokoa nefa ireo tsena be noho ny fanadiovana ny tanàna Namontana, Analakely, Isotry, Andravoangy samy niarany didijadona avokoa ireo toerana ireo. Fa any amin'iny faritra Atsinanana iny kosa indray dia nisy androany fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka tao faritany Toamasina atao zany hoe tao an-tampon-tanàna manoloana iny krizy ateraky ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Arahantsika avy hatrany ny andinidiny izay hoe tininoho fitiavana rindra tsara ny tokra maro lahy. Nitrotra ny vahoaka ny Toamasina androany noho ny anoanana efa miatra amin'izy ireo. Nisy mitsy ny fandorana kodiaram-piarakodia no tarindreo mpianatra ny anjery manontolo. Zahay tsy agneky, izy koa tsy zahay mahazo mitovy tamin'ilay nason'ilay tany tamin'ny tany sasany satria zahay eto dadadregny isan'andro hoe efa eto aminay eto kapitalin'ny corona zao aminay eto kapitalin'ny corona tokony mivory aminay eto koa fagnampiagna jiaby na ara-pahasalamagna zegny na ara-tsosialy zay ampitoviza zahay miala ministra raha toaka tsy mamaly zay satria miendriky fagnavakavagna raha jiaby miala koa président université raha ohatra mbola tsy mijery mipianatra ao agnatiny satria izy sary hita atreto makasika izy jiaby teo igny sosy zahay zany efa nagnano démarche eraka ny efa nay niambatra zay de misy antagny hoe alefa bon vis-à-vis ny raha ty ay misy spécialiste raha ty zany au niveau ny BNGRC barika dimy misy fa maro sortamy GRC ao ny kilombary eto efa manadara zay zany tena hoe hita hoe problème be resaka PPN-na eto zany problème be eo ihany koa le resaka sécurité ny tenenina namanay teo mbola olana be eto koa zany resaka tia jirojiro tapaka isan'andro ty. Miantso ny fitondram-panjakana mba tsy hanao ambanin-javatra ny fitarainan'ireo vahoaka ny Toamasina indrindra ireo mpianatra. Dia magnaraka izay ny boursenay mba tianay aboaka satria madame le ministre efa mivoaka fa amin'ny tamin'ny mois de novembre versegna amin'ny compte monsieur le président de l'université de Toamasina ny vola jiaby kanefa bourse jusqu'à zao retardé zareo ke takinay mba voaka raha io satria efa nay izy fa tsy ninjare agny eky sady miangazy anareo tompona andraikitra isa tsokajy zany mba mamy le olana eto fa tena mampalahelo zay mpianatra eto barikady matsaro voavakavaka zay eto. Tsy ny mpianatra eny anivon'ny université ny Barikadimy ihany no mahatsiaro totsy fahasahiranana amin'izao fa ny université eto Antananarivo. Aiza hoe zany fanampiana izay nampanantenany ny fitondrana ny vahoaka efa natratra 300 tapitrisa dolara ny fanampiana azon'ny Madagasikara hiadina amin'ny aretina covid-19. Aiza hoe zany mangarara amin'ny fampiasana izany amin'ny ankapobeny maro amin'ny malagasy no tsy mbola nisitraka akory izany fanampiana izany. Heverina fa Vaovao tantara ihany koa ny mpanao gazety ny amin'ny zava-misy mitranga eto amin'ny firenena na ny heviny teny Ambatonakanga teny ihany koa teo anivon'ny mpanao gazety Zokiolona androany ny amin'ny makasika ny fanarenana ny Rovana Antananarivo ny andindinin'izay eo amin'ny rindra-tsara ny tahiriny aina. Nanam-piniavana ny mpitondra teo aloha amerina amin'loana ireo tapamporoana sisa tsy mahita amin'ity Rovana Antananarivo ity. Ara-tantara ihany koa nanomboka tany amin'ny fahampanjaka dia fanao ny mamerina sy manamboatra ny simba. Saingy taty aorianan'ny fahaleovan-tena dia mbola fanao ihany zany fa izay ny sokajiana ho vakoka kosa dia tsy tokony hovaina endrika. Inona ara ny mampikiry ny fitondrana ankehitriny anorina Colisée ao anaty rova. Tsotra dia tsotra tsy fahaizana tantara ary filana ranoranony amin'ilay mpanjanaka levatra zany aleo ohatra potsipotsirana sarotra zany zavatra fa tsy mety zany miny mihitsy fa tsarely tsy makasitaka fa mponina Antananarivo fa tsosahandry zareo manao manontany hevitry n'olona amin'ny fa resiko amin'ny ara-tantara aloha dia tena tsy mety mihitsy ny manao zavatra ohatr'ireny satria nahoana
natao tamin'izany dia averina amin'ny toerany zay misy aty vakoko averina amin'ny toerany fotriny dia vita averina amin'ny toerana tsy tafaverina fa valomany tamin'izy mbola fijery koa nanao azonay tao izy fa le nandimo tsy mavita an'ina zay tsaro fantatra zay inona la zavatra kôle tsy mahamenatr'olona tsy ny tantaran'ireo mataloha tsy mitovy amin'ny tantara malagasy taloha tsy marina mihitsy zany hoe mpapatakirana valina fahateo le mihefitra anao an'izany tsy diso be le filaza le ministry ny kolontsaina tena ary iny raha matoa iny fa kasoary zay ary fa tsy mety nakate dia tsy mety nizaniza fa tsy ohatra manolo le olona zanaka ianao anaka aza manao fefitra ohatr'izany fa alanao alana andrina tsy hoe alam-boaka. Ny vahoaka malagasy iray manontolo ny miara-misedra ny mangidy amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Tena lahara-pamehana ve ny fananganana foto-drafitrasa miopampana amin'izao fotoana izao? Inona raha angaty iny mahamaky anao fa hatrany voaka efa mandifo olona fa be mihitsy ny olona efa maty andalina n'inona ioneo no omeno tsy mety mety be zavatra molona satrika fa raha mofona zany zao antany anareo dia tsy mety velo anankiray priorité antony politika zany antony ara-toekarena voro ohatry iny nanakaty milaza le ministra hoe ka tsy volatsika madiodio io azo anorenana zavatra be anampiana ny vahoaka zany tsy misy filazana koa ny teny'le fitonam-panjakatsika eto mampalelo ngery zareo ny tena marina hoe zao ny vola lany taminao tsy mety miteny zay lany taminao izy izay dia efa misy zavatra tsy mazava zay maninona koa nareo mpanao gazety am-perinasa za fela be nanao gazety tsy ndrarana tsy hoany fa misy zavatra isan-karazany sakasakana fa maninona tsy rovan'ny voena nge fa rovan'ny malagasy afaka ray volana sisa dia higadona indray ny 20 jona ankalazana ny firenan'ny fahaleovantena sy ny fetin'ny folo alonda malagasy. Nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazety ny MBS mahakasika ny fiatrehana izay amin'ny savorovory misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nomena Andriamana Misata, Mathieu Princy. Efa andro vitsivitsy sisa dia higadona indray ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Ny mponina nefa dia tena sahirana lalandava amin'ny fitadiavana. Ny kriziny coronavirus tsy mety tapitra. Nampanantena nefa ny fitondram-panjakana fa hovitaina mialohan'ny 20 jona ny tapany voalohany amin'ny fahavitany izany kianjany Mahamasina izany. Eto isika dia miara-mahita ny fandehan'izany asa fanorenana izany. Mety ahoana ka ny endriky ny fankalazana izany fa 10 taona niverenan'ny fahaleovantena izany amin'ity? Ohatra ny eritreretika hoe tsy dia hisy zavatra misongadina zany mandritratity tsy eo anatin'ny sain'ilay vahoaka mihitsy ny fankalazana ve tsisy zay amin'ity dia mangingina satria ny olona mbola variana amin'ilay confinement dia ohatrany hoe mangingina dia ohatrany hoe tsy mivaky loha ilay olona raha tokony izy aloha tsy tokony asiana satria ny olona tsy avela hitangorona zany amin'ilay confinement dia tsy misy aloha zany. Raha ny tena fijerevana aloha hita fa tsy aresaka izy satria momba an'izao problème izao salasotoana hoe misy aretina ohatran'izany ahoana moa na kalaza fetitsiny amin'izany zavatra ny aretina efa hita fa misy ny olona tsy afaka mitangorona nefa zany fety zany ny olona zany mila faly. Raha malala moa zao amin'izao vanim-potoana misy zao misy an'ity Covid-19 ty nefa noho ny tantara izay misy ihany koa ny 26 juin fety fahaleovantena ny malagasy dia izay zavatra tsy tena manandanja tokoa ary tsy azo atao tsinotsinony zany satria tantara lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiainana malagasy. Raha mijery zao hoe Mahamasina mbola tsy vita ny kianja dia le zavatra anaovana amin'izay koa hoe aiza no anaovana nantotasantsika azy dia eo ihany koa ny resaka hoe tsy azo atao ny mamory vahoaka mamory olona amin'ilay fivoriana amin'ilay resaka coronavirus ity. Fa nitondra fanamariana ny solombavamboaka ny Madagasikara androany mahakasika ny tandrevaka ataon'ny fanjakana ny amin'ny fiatrehana ity Covid-19 eto amintsika ity. Mbola sarotra hoy izy ireo ny anarina ny toe-karena malagasy raha tsy misy ny fiomanana dian'izao. Lorette Berton sy Andry Rakoto Malala.
Tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena ny ezaka ataon'ny sehatra samadinika, indrindra ny famokarana, satria io lafiny iray io no mbola azo lazaina fa mitohy tsy mba mijanona amin'izao anatin'ny fihiboana izao. Ireo mpamokatra eny amin'ny sehatra tsy miankina indrindra nefa no tsy mba isan'ny mahazo toana avy amin'ny fanjakana ankehitriny. Ilaina ny mametraka dian'izao ny drafitra mba ho mora ny ampandeha indray ny toe-karena ao aorian'ny ady amin'ny valanaretina. Manoloana ny fahasahiranana izay tena efa mianjady ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Izay tokony ho lahara-pahamehana raisin'ny fitondram-panjakana tanana dia ny ady amin'ity aretina coronavirus ity, ny fiatrehana ny sosialim-bahoaka izay tena iaina ny fahasahiranana lalina amin'izao fotoana izao, ary ihany koa ny efa fandinihana sady ny antsoina hoe plan de relance économique na ny drafitra fampandrosoana ny ara-toe-karena ny Madagasikara, indrindra ao aorinan' izao fiatrehana ny amehana ara-pahasalamana izao. Tokony anana pakady matotra ny fanjakana mba hahafahan'ny mpisehatra rehetra hitodika mankany amin'ny fampandrosoana ao aorinan' fiatrehana n'ity valanaretina ity. Raisiko manokana ny mahakasika ny teti-bolam-panjakana. Tokony ho hita taratra ao anatin'izay teti-bolam-panjakana izay hodinihany aty anivon'ny antenimieram-pirenena izay ny mahakasika indrindra ny fiahinan'ireo sehatra tsy miankina, satria ny sehatra tsy miankina no ahafahantsika mahita taratra ny fampandrosoana amin'ny vatana izay andraisan'ny malagasy anjara, satria ny malagasy mihitsy no miaina ao anatin'ny sehatry ny famokarana, ka ireny no mety hampiakatra ny ari-karena sy hampiditra ihany koa ny volam-panjakana. Ka ny teti-bola izay hodinihany aty anivon'ny antenimieram-pirenena zany dia tokony ahitana an'izay taratra izay. Sarotsarotra ihany ny ampandroso ny fiariana eto Madagasikara rehefa tafavoaka amin'izao krizy ara-pahasalamana izao isika, raha tsy mbola misy ny mangarahara ary raha mbola minima nakatom-baravarana amin'ny olona tsy mitovy firehana politika aminy ny mpitondra. Ho an'ny antokotiko Madagasikara dia manao etoana an'izay hoe tsy fahafampoa amin'ny sehatry ny fitantanana ny valanaretina coronavirus. Voalohany mahakasika ny tsy fisian'ny fangarahana amin'ny lafiny fitantanana, ireo famatsiana na avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana zany na ihany koa ireo famatsiam-bola avy any ivelany, satria hatreto dia tsy mbola nisy tatitra mazava. Faharoa ny pakady hoentin'ny fitondram-panjakana. Raha mijery isika matoa miakatra toy izao ny isan'ny olona izay tratran'io aretin'io dia tsy mahomby izay ilay pakady. Tokony hijery pakady vaovao zany ny fanjakana ahafahana mifehy ny valanaretina io. Mbola eo amin'izay lafiny toe-karena izay ihany fa mifaningotra kosa amin'ny vaovao ny famokarana dia misedra olana lehibe ny mpamokatra lavanilina amin'izao fotoana izao. Misy fiantraikany betsaka amin'ny sehatry ny toe-karena eto amintsika ny fahatarany ny fotoam-piotazana. Ny andinindin'izay ho etiny Lorette Berton hatrany, sary ny tokora Marolasy Andra Kotomalala. Fatiantoka ny an'ny tantsaha amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra mamokatra lavanilina, satria miala maina sahala mitakotra avokoa ny ankamaroany vokatry ny alatra lavanilina izay manomboka mahazo vahana. Efa saika masaka avokoa ny lavanilina ary efa tojo amin'ny fe-potoana azy hotazana azy, saingy tsy afaka manao izany ireo mpamboly fa tsy maintsy miandry ny daty ofisialy fiotazana izay nofaritan'ny fanjakana. Mahakasika ny fanokafana an'ilay alohan'ny fotoana an'ilay kampaina, satria amin'izao fotoana izao dia efa tena misy olona ny taraina fa milipie ny vanilina maraina izy ny foa tsy misy nasingana ray arana ny vanilina eny fotony. Mizaly zay ny toerana amin'ny insécurité sy very vola fosiny ny CDD ny région sy ny commune, satria taraika be ny fotoana fanokafana ny ouverture ny saison vanille ary very ny vola satria lasa ny mpangalatra daholo ny entana. Jehovah very vatsinanana problème ny lavanilina sayarany jiaby mila fihetsena mihitsy ary gouverner c'est de prévoir dia efa tian'izao jereny mikasika ny Jehovah. Tsy mahafa-po ny mpamboly ihany koa ny vokatra lavanilina raha ny zava-misy any amin'ireo komina vitsivitsy izay efa manokatra ny tsenany, satria tsy manam-bola ny olona ka tamorainy ny vokatry ny tantsaha izay nandaniana rondona ndritra ny 7 volana teo eo. Ny lavanilina Madagasikara izay isan'ny nanana ny toerany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena, saingy ahina ratsy ny kalitaony amin'ity taona ity noho ny fahatarany ny fotoam-piotazana.
fa eo amin'izay lafy ny famokarana izay hatrany dia misedra olana lehibe ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny fiariana lojy any Ambatoboely sy ao Ambondromamy ao amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny fepetra izay manohitohina ny fahafahan'ny tantsaha mamokatra ara-dalàna sy mijery ny tombontsoan'izy ireo. Lorette Berton sy Andry Rakoto Malala. Sompitra izany karazana lojy blackes izany ny ao Ambatoboeny. Karazam-bokatra mampalaza ny faritra Boeny raha teo ny blackes ary mitana ny laharana fahatelo ao aorian'ny Jony sy ny fizahantany amin'ny fampiroboroboana ny toekaren'ny faritra. Ankehitriny tsy malalaka tahaka ny teo aloha intsony ny tantsaha eo amin'ny fivarotana ny vokatra satria noferana ny fotoana hanaovana izany isan-taona. Ahoana ny fambolena blackes izay mampalaza ihany na hoe lojy dia ferana misy fotoana azo amarotana azy. Salal vanille tompoko fa intelo zay mamokatra zany blackes zany isataona. Raha volana février ny miakatra ny ampahany voalohany dia aty amin'ny volana mai vao misokatra ny famarotana azy sy mifanotrana azy mazava azy fa mijaly le tantsaha satria efa tokony hiodina vola iny nefany dia ajanona fotsiny ao an-trano lasa stock eo ary efa mihoatra ny ray volana io na roa volana dia lany koroko tsy azo amiditsony. Miankina amin'ny tany ambolena azy sy ny zezika ampiasaina moa ny haben'ny vokatra rehefa miakatra. Mahatsiaro maty antoka ny tantsaha izay tsy mahafeno ny fenitra takin'ny haben'ny voana lojy iray. Manome vahana ny kolikoly ihany koa ny fametrahana ireo fepetra ireo hoy ny fanamarian'ny solombavam-bahoaka lany tao an-toerana. Mpandray ny vokatra avy any ivelany rosino reo dia tsy mifidy reo. Tsisy an'izany hoe première qualité na deuxième qualité na troisième qualité zany fa mitovy ena dia raisindreo daholo. Kanefa ny fanjakana indray any an-toerana no mametra hoe asiana an'izany première qualité, deuxième qualité, troisième qualité. Le mpividy azy efa tsy sarotiny satria broyena tontona atao koba izy io. Tsy mifidy izy na lehibe na kely. Ary magaga le deuxième qualité rehefa fanaraka any ambadika any lasa mivadika première qualité tampoko. Mampitombo ny fahorian'ny tantsaha araka izany ny tsy famahana ireo olana rehetra ireo. Ka angatanay mba foanana fa sahala famarotana vary azo amidy malalaka zany blackes zany takinay mba tsisy an'izany première qualité, deuxième qualité fa rehefa tsy sarotiny mpividy azy avy anao andeha malalaka. Any amin'iny faritra aloatra Mangoro indray dia voafonja efadano tafaporitsaka tao amin'ny fonjana Ambatondrazaka omaly 7 Mey. Toy izao ny fanadihadiana izay ny mpanao gazetiny MBS ao Ambatondrazaka. Voafonja efadano tafaporitsaka ny fonja ny tazomana azy teto Ambatondrazaka ny mitatavona ny 7 Mey teo. Teo amin'ny tambo atsinanan'ny fonja izy ireo noho ny tsambikina ka ny azo ny tambary izay tsy lavitra ity fonjana Ambatondrazaka ity. Raha natsikatra izany ny mpiambina dia nanao tivy-davitra avetrany saingy tsy mbola nijanona fa nanohy ny diany nandeha nandositra hatrany ireto voafonja ireto. Hotery ny refepetra tsy maintsy nitivitra arak'izany ny mpiandry fonja ka vo tamin'izany ny iray tamin'izy efadana nandositra ireto. Tsy nitazapotsy moa ny ponina tao Antsalava sy Atsamarova fa mifanometanana tamin'ny mpiandry fonja ka izay no nanamora ny fanamborana azy efada. Fa mitondra fanampanazavana makasika ity tranga ity ny talehan'ny fandrarana ny fonja aty aloatra Mangoro Andriamatoa Laiambana Zakari sy ny lehiben'ny fonjana Ambatondrazaka Razafindrazaka Irnena Laprozy. Fandosirana fonja efada izay nianika tamboho moa izy ireo ary tonga any amin'ny tafitrano dia misaoty any ivelany. Teo amin'le misaoty any ivelany teo amin'ny 12 sasany teo eo zany izy io. Teo amin'le misaoty izy voatifitra ny mpiambina anankiray tonga dia natazana tonga dia nitifitra. Dia nanao sommation aloha le mpiambina dia rehefa tsy nijanona izy tonga dia nitifitra ary voa any amin'ny fehany. Fa marina fa tsy mahafaty azy akory zany. Dia tavela teo izy mitelo lahy zany mbola nanohy diany any nandeha ary dia avy hatrany niantso vonjy le agent dia alerte niaraka amin'ny lehiben'ny fonja lasa ny personnel rehetrarehetra zay teo amin'ny mpanatatarana ny asany nandeha nanao ny fanenjehana. Marina fa niarahana tamin'ny fokon'olona atao Atsimondrova zany le zavatra reo zay afaka nanampy anay moa dia isaorana betsaka ireo vahoaka zay nanampy
fa dia azo somatsara izy telo lahy izay tsy voasambany akory no nisy vofonja nandositra tahaka zao raha ho an'ity fonjabe nambatany zaka ity ko mila mindray fipetra angina ny tompony ndraikitra mba tsy verimberena ny tranga tahaka iny. Fa eo amin'ny vaovaon'ny fitaterana na dia misy aza ireo trangana Covid-19 izay miroborobo tokoa amin'ireo faritra maro eto Madagasikara, dia misy hatrany ireo mpitatitra na ireo mpampiasa fiara taxi brosy izay minimandika ny fepetra tsy ahafahana mivezivezy fa dia mitondra olona antsokosoko. Tahaka ity fanadihadiana izay hoety ny ravirazafy mahelona sy Mathieu Prince ity. Fiara sprinter miisa roa nitatitra mpandeha 7 avy notratehaky ny zandarmaria androany maraina tokony tamin'ny 3 ora tao Antsakoamamy Maheva-Tanàna saika ho any Ambondromamy. Araka ny fanampanazavana nentin'ny lieutenant colonel Tovo, commandant de groupement Petsbook, nandray fiara teo mahitsy tamin'ny alina izy ireo ka ho aterina alohan'ny hiditra ny faritra Maheva-Tanàna ary misy fiara hafa indray mandray eo Mahatsinjo. Nandeha tongotra sy ny azony afina anaty kirihitra isaky ny toerana misy ny sakana ataony zandary ireo mpandeha fa ireo fiara kosa dia mody mizotra tsy misy mpandeha. Fepetra niraisina dia naverina tany amin'ny toerana nialany voalohany ireo mpandeha ireo arahina mpitandro filaminana, entina miverina kosa ny fiara avy eo ampidirina mbalam-pamonja na fourrière ary atolotra amin'ny fampanaovana kosa ireo mpamily sy ny mpanampy azy miisa 3 nikasa nitondra olona nitsokosoko. Ny faritra Nalamanga dia voakasika ireo faritra ao anatiny amehana ara-pahasalamana ary tsy azo ivezivezena ary ireo didim-panjakana maro efa nivoaka isaky ny 12 andro. Ko tsy maintsy andraisana fepetra sy tsy asiana antra intsony izay tratra satria izany ihany no mampihitatra ny valana aretina. Tsara ny manamarina fa nisy ireo olona matahotra mafy ny aretina ny eo Mahatsinjo faritra miditra amin'ny Petsbook ka izay no nahafantarana mahakasika ireo olona nikasa niditra nitsokosoko ireo. Olona tsara sitrapo rahateo no fantatra fa nampandreny mitandro filaminana ka nahafahana ny sambotra ireo olona voalaza etsy ambony. Atao tanatin'ny herinandro izao betsaka ireo fiara no tratra mitatitra olona nitsokosoko. Ny talata teo ambulansa iray no nitondra olona ho any amin'ny faritra Vakinankaratra avy eto Antananarivo. Olona salama tsara no nentin'ilay fiara, mandeha kosa ny famotorana mety ho antony nahatonga ny mpamily andika lalàna. Ny andro ihany fiara sprinter iray ihany koa no sarom-baratry ny zandary Ambatolampy niaraka tamin'olona izay niafina tao anaty entana. Entana moa tsy irary ampita vavoara mahita na maheno na mahatsikatra fitaterana mpandeha antsokosoko ary nambara izany anatin'ny afatra miafina na fanehoana paibay masina miantso ny larina 034 14 005 23. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia ny tombo 570 isanjato ny tahan'ireo zaza latsaka tanteraka anaty fahantrana lalina maneran-tany amin'izao fotoana izao vokatry ny Covid-19 ka ny roapatelon'izy ireo dia avy any Afrika subsaharienne sy avy any Asie du Sud. Ny andinindin'izay hoentiny nao fitiavana rindratsara ny toky raha marola. Zaza mandida ny 420 tapitrisa maneran-tany no ahina ho tratry ny anoanana miaro fahasairanana lalina amin'izao ny fisian'ny vahalanaretina coronavirus izao. Araka ny fanadihadiany ny fikambanana tsy miankina iray miara-miasa amin'ny UNICEF na ny sampandrara iraisam-pirenena miaro ny zon'ny ankizy. Mitotaly 270 sy 100 tapitrisa ny ankizy tratry ny fahantrana amin'izao. Nahitana fitombony 570 isanjato raha oharina tamin'ny taon-dasa. Anisan'ny tena ahitana ny tranga any Europe sy Asie Centrale. Araka ny fanadihadian'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI na ny Fonds Monétaire International. Mampiemitra sahady ny fandrosoana teo aloha ny amin'ny fampienana ny tany fahantrany zaza ny fisian'ny fahasairanana goavana arabola atrehan'ny fianakaviana amin'izao. Hoy ny talen'ny UNICEF atao amin'ny fanambarana an-gazety. Noho izany, ilana vahaolana avy hatrany sy mahomby izao olana goavana ateraky ny krizin'ny coronavirus izao. Fietsika avy hatrany sy mahomby hojerena ary azo atao tsara ho hatrany fanazavana ny manao fidinana ifotony amin'ireo firenena mahantra izay ahitana ankizy marefo. Araka ny fantatra dia tsy ampy sakafo sy tratry ny tsy fanjari-tsakafo ny ankabeazan'ireo zaza amin'ny tany mahantra noho ny aretina Covid-19. Ahina izy fiantraikany amin'ny androm-piainan'izy ireny izany. Araka ny fampitandremany mpitsara, Enjer Ashina atao amin'ny fanambarana an-gazety hatrany. Miantso ny governemanta izay ahitana ny tranga ireo zaza tratry ny tsy fanjari-tsakafo sy ny fahantrana lalina ireo fikambanana roa mba anitatra faran'izay aingana sy anao zava-dehibe ny fiarovana ara-tsosialy sy ny sakafo eny anivon'ny sekoly.
ho fisoroana sy amerana ny fiantraikany coronavirus. Tsy ny aty Afrika ihany no mahita fahasahiranana amin'izao fiatrehana ny Covid-19 izao fa misendra olana lehibe ihany koa ireo firenendehibe any Eropa. Anisan'izany la Frantsa izay tena mahita faisana amin'ny resaka tsy fisinasa sy ireo olona mitady asa amin'izao fotoana izao. Ny andindin'izay hoe nino fitiavana tokony maro lahatra any. Mavesatra dia mavesatra ny isan'ireo tsy hanasa any Frantsa araka ny antotanisany volana Aprily. Efa mahatratra 3,4 hetsy ny olona mitady asa any Frantsa tamin'ny volana Aprily teo, araka ny antotanisa avy amin'ny Pôle emploi sokajy A. Nahitana fiakarany 2,400 izany raha mihoatra tamin'ny volana Martsa teo. Izany rehetra izany dia vokatry ny krizy ateraky ny Covid-19. Mitotaly 575,7 hetsy sy 4 tapitrisa ireo olona tsy hanasa atao amin'ny sokajy A ny volana Aprily. Antotanisa izay anisany tena betsaka hatramin'ny nanomboan'ny taona 7,700. Tao anatin'ny 3 volana, 205,9 sy 2 tapitrisa no nisoratra anarana atao amin'ny sokajy io, izay nahitana fiakarany 3,700 hatramin'ny faran'ny volana Janoary. Tamin'ity volana ity, 3/4 ny olona mitady asa no atao amin'ny sokajy A. Mitotaly 307,2 hetsy ny olona mitady asa tao anatin'ny sokajy ABC ny volana Aprily tany antoerana. Amin'ny ankapobeny, ny isan'ireo olona miditra eny anivon'ny Pôle emploi dia mijanona ho betsaka hatrany any Frantsa. Voakasika izay fitadiavana asa izay avokoa, ny sokajy taona samihafa izay tonga misoratra anarana ao amin'ny Pôle emploi any antoerana ny volana Aprily. Ho an'ny salan-taona latsaky ny 20 taona, mahery ny 707,000 sy 4 sy 1 hetsy. Ny eo anelanelany 20 hatramin'ny 7 taona dia mahery ny 3 sy 5 hetsy. Nahitana fiakarany 4,400 ary ny 20 taona no miakatra, mahery ny 200 sy 3,000 sy 4 sy 1 hetsy. Amin'ny ankapobeny, ny lehilahy no tena betsaka mitady asa, izay mahery ny 300 sy 4 sy 4 hetsy. Nahitana fiakarany 15,200 raha 700 sy 2,000 sy 4 sy 3 hetsy kosa ny vehivavy, izay nahitana fiakarany 7,400. Iny tsara ho fantatra tany la Frantsa iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana tanteraka ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'ity alina ity. Ankasitrahana fenomon'ny safidinao mitoetra miaraka amin'ny MBS hatrany na inona fandarana na horonan-tsara samby mendrika ihany koa, indrindra ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Araka nampanantenana tany am-piandohana moa dia isy ny fandarana manokana izay rahanao amin'ny filomarikara-valmanana amin'ny 7 alina izay anasananao ampitiavana ampanajana ihany koa ny tenako mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Samy io tena Andriamanitra. Filomatompoka.